Maneho ny fahavonona ny hanampy an'i Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fitanterana kosa ny firenena Britanika nandritra ny fiaonany minisitry ny fitanterana sy ny toetrandro ary ihany koa ny ambasador Britanika miasa somonina eto amintsika ny fitanterana an-dalambe noho ny ompanany diniky ny rotota. Azo atao ny manavatra ireo fitaovana ilaina amin'ny fitaterana an-dalamby izay tsy miasa intsony any amin'ny firenena Britanika mba hanitsarana ity sehatra ity eto amintsika. Io no anisan'ny resahan'ny minisitry ny fitaterana sy ny toetrandro Ulrika Andretiny sy ny ambasador Britanika hamonina sy miasa eto amintsika andriamatoa Timothy Smarta nandritra ny feon'izy ireo ataitsy amin'ny bilaon'ny ministera tetsy anosy tamin'ity tolakandro ity. Zany dia ny fanamafisana ny fiara-miasa miaraka amin'ny gouvernemanta britanika zany. Dia mijery inona daholo ny fiara-miasa mety atao miaraka amin'ny ministera ny transport zany amin'ny lafiny rehetra. Dia misy midinika misy efa fiara-miasa efa natao dia tohizana dia mitohizo ihany koa ny fiara-miasa vaovao zany fa io zany dia ao anatin'ny partenariat gagnant-gagnant lazana izy teo indrindra moa fa amin'ny lafiny hoe fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina. Fiara-miasa efa matotra zao dia ny développement infrastructure ohatra dia hoe inona ny afaka hoentin'ny gouvernemanta britanika amin'ny resaka lalamby ohatra dia hoe afaka mamaty tsara na train zany na ny rail zany na traverse dia ho jerena miaraka ohatra na mety faisabilité zany hoe mety hatongavan'ireny fitaovana ireny makatỳ Madagasikara. Fanasian'ny ministra hateny ihany koa ny mikasika ny mety ho fiakaran'ny solika indray mbola hodiniana ho izy ny fakana fepetra manokana ho an'ny sokajin'olona voafetra. Filet de sécurité efa misy moa fampiresana miaraka amin'ny présidence ny ministra ny finance dia misy fiovana zany amin'ny resaka filet de sécurité zany hoe raha ohatra ka ho tonga amin'izay subvention carburant zay mety tsy ho vola intsony zany no omeny fanjakana fa tonga dia efa misy quota zany omena an'ireny coopérative mitatitra mpianatra na mitatitra vahoaka reny mba hafana mitazona ny vidiny sarandalana zany amin'ny fotoana amin'izao fotoana zany. Ny ambasador Britanika izay nilaza fa dia vonona ny hanampany Madagasikara amin'ny lafiny ara-pitaterana io amin'ny alalan'ny fiara-miasa eo amin'ny miankina sy ny tsy miankina.